fotoana natao izarana afaliana kosa ny asaramanitra tahaka izao. Omaly indrindra ary dia nisy ireo malala-tanana nitondra fanomezana ho an'ireo fianakaviana sahirana teny Soamanandrary. Ny fatogava'ny fetin'ny krismasy zao dia sambana eto amin'ny fokontany Soamanandrary na mba mikarakara fiarahaba-sakafo ho an'ireo sahirana sy ireo antitra mba famarifaliana azy ireo zany sy fahamezam-boninahitra azy ireo. Ary eto zasa dia manao fisaorana ihany koa an'ireo olona izay manampy anay teo am-pikarakarana an'izao sakafo zao. Raha soa atsika vahoaka loka eto amin'ny fokontany Soamanandrary samy mitratry ny farantaona andratsika sy ny taom-baovao. Modifica di fare l'onore, se mi vola